Ny miarabantsika rehetra amin'izao andro Alahady amin'ny volana Jolay izao mipotratrika eo anatin'ny voninahitra ireo mety gagagaga ihany nareo bongbongo maso ihany satria mbola ao anaty fitsaboana tanteraka raha izay ny ilana azy. Mbola misy an'ireny serny ireny eto tiako ohatran'izany fa aza mananareo mirena tsara ozy izy amafiso ny finoana ary ny tena marina ny tompo tsy manary ny olony hafa ihany manana an'Andriamanitra ho tompony sy ny hoe tsy manana an'Andriamanitra. Ka dia eto mbola joro miaraka amina mipetraka moa zany tafaraka aminareo eto hanao fandarana. Raha ny tena marina, je reviens de loin on va dire, comme on dit zany raha ny expression tenenina kanefa ny tsy afenina fa tsy dia nanano sarotra ary tena nety araky ny fandaharan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary nanaraka ny norme tsara zay ngamba ny tiana lazaina, zay ngamba ny azo lazaina azy raha zay. Araba toko, tsarava toko, akory laly, taralila hoy ny antiliara moa izy teo, sa talilio. Mba ampianarina antiliara rehetra rehefa anina fa mba lefa zao tsy vakiko za zao fa mahita tsara na tsy manao solomaso raha dia mbola tsara hoy Dego, akory laly hoy ny Betsimisaraka, akory aby atsika hoy ny Betsileo, cause toko ny ova merina, tsara vao ny andrinan'ny merina ary tsaratsara mbola tsaratsara tsabakaina hoy ny taranaky ny mpanjaka. Ny fandaharantsika androany dia tsy maintsy dia efa araky ny efa nomeko lohateny teo hoe main invisible, opération isolée ou opération organisée. Zao ao anatin'ny soratra masina miteny hoe rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia manatona eo koa ny Satana. Azadino zay. Rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia manatona eo koa ny Satana. Zay ngamba no teny iangatsika amin'ity resaka terrorisme raha izay filazana azy, terrorisena, asiana psychose, créena mihitsy le terreur zany ho an'le vahoaka malagasy. Tsy afenina aloha ary mbola lazaiko foana hoe ho anareo mpanenjika amin'ny fitondram-panjakana dia tadidiny fa ny fanenjehanareo ny raha olona tia fandrosoana dia mandray ny lafiny tsara amin'izay mety tsikera ataonareo. Ary zavatra tena hitako zany satria ny antony dia zao arakaraky ny tsikera mandeha dia vao mainka miasa le fitondram-panjakana ary miasa izy ary tena miasa. Tsy laza hoe inaby na inaby satria tsy zay le fandaharana androany ary izay le hoe tsy firaraika hoe aza mierikerika ozy izy na aza miasa saina koa izy le amin'ny soratra masina mandroso foana. Tsy zakany devoly zany tena teneniko anareo fa tena tsy zakany devoly zany hoe ianao tsy mandrarahana azy fa mandroso foana ianao. Ny mahasoa sy ny mahafinaritra ho an'ny firenena ho an'ny vahoaka no ataonao
manaiky za manokana manaiky hoe ary ny teny an'izany tete dépassé le fitondram-panjakana am'le phénomène satria tsy mbola nisy teo efa nisy fa ity zavatra ity zany tena ça a pris de l'ampleur zany ary ny zavatra mampagaga de zao ny teny an'ity général Bomba Ndray André rehefa tonga teo fitondrano zay izy de nijanona ny kidnapping ary tena marina zany ohatran'ny parmagie de nijanona ny kidnapping ho anareo zay mahita an'izay teny général zay Ikorotamby zay de mba tedavana izy zay tena comme on dirait hoe par magie nijanona ny kidnapping tonga saina ihany hoe ahoana zany misy namana karana tratran'io mba teneno lesy hoe izany mba tena oka lesy Fleury tena mba miangavy an'la lesy amin'ny mampirahalahy antsika aza forcena lesy zay teny fa tena mety maty tena amin'ny sécurité an'ny fianakaviako mihitsy no potika raha sanatria amin'ny teny am'la fa ifonako am'la lesy zao fotsiny azoko tenenina ny la ozy izy tam'izany transition fa Era-Jonary Mampianina no mitondra de natao mihitsy diabolisena nga Era-Jonary Mampianina par tous les moyens natany amin'ny vadiny natany amin'ny fanaovana kidnapping sy ny karazany fa olona tseritseretan'la mihitsy lesy Fleury no anatiny eo zay izy aloha tsy ao anaty fitondrana azy rehefa tonga teo fitondrana nga radiolina de niteny an'izay asa enim-bolana après nga généraly de hitanareo nareo ve tsy mahita fiovana vao tonga zay de nijanona ny kidnapping tena tonga sainakeo raha tam'ilay saina tonga angara zay filazana azy fa bon tsy zay no resahantsika fa ohatrany hoe par coïncidence rehefa eo andro rehefa to andro radiolina mitondra toetrany tsisy toatra zany rehetrarehetra zany tsisy ny kidnapping tsisy ny famonoana zanak'olona tsisy ny famonoana olona mampagaga fa anao hoanjany zavatra zany fa mila fanazavana kely le resaka hoe franc-maçon na ireto frère na hoe ireto maçon reto tsy indray mandeha nanazava teto na indroa mba hialana amin'ny polémika sy hialana amin'ny hevitra diso tsika zany rehefa misy zavatra tsy azotsika mba tsara ihany manao recherche mba tsara ihany manao recherche satria manjary mamatsy hevitra diso misy anankiray zao zavatra tena frappé anahy de le fitondram-panjakana efa miezaka tsy manonona anarana fa demi-mot ozy ny manampahaizana na ny olona atao hoe classe de 6e mara na 5e na 7e mara T5 de kopy hoe ianiny zany tenenina zany de misy olona lasa manao étalage intellectuel consulta iny dizy teo intelligence artificielle de manao étalage intellectuel hoe rehefa ny
incapacité no akinona any amin'ny hoe ny devoly sy ny karazany. En fait, tsy diso ny zavatra zavaina. Fa zay manko le zavatra manao manipulation zay. Ary ny tena enjana amin'ity zavatra ity le tena olona soi-disant misy olona zay miteny zany tany ampianarana hoe tany université hoe vous allez accumuler des diplômes aussi. Mais sachez que on peut être docteur, on peut être professeur, mais vous restez imparfait, idiot. Et c'est vrai. Si étiquetul les manipulations. Tsisy respect ana norme ntsony le manipulation na hoe na farafaratsiny raha hoe amin'ny maha olombelona fotsiny ianao ve miteny zavatra anankiray igny hitanao zao fa incohérent ny zavatra teneninao. Rehefa zavatra mitenenina amin'ny troisième personne de fa tsy tiana tenenina izy zay. Fa samy mandray zay tiany ho azo eny ny olona rehetra. Zay mahatonga an'le hoe rehefa misy ny fivoriana dia tsy maintsy manatona eo, tsy maintsy eo koa ny satana tonga andravalaka. Il se met pagay. Rehefa manomboka mety ny zavatra ataonao de misy manatona. Eny fa na de hoe niaraka taminao nanomboka taminao tao ara de tsy maintsy misy foana no mandeha any amin'ny lalana diso. Tolona ny raha anananao vitany tolona mahazo toerana zalahy lasa izy mihavana indray amin'ny fahavalonao. Marina fa misy an'izany amin'ny soratra masina mihavana amin'ny fahavalonao malaky de malaky. Nefa ireto fahavalo hihavanana andeha animba sy anapotika amin'reto mpiaradia aminao. De le mpiaradia aminao indray lasa miafiafy, mandefindefitra. Ary ny tena loza de zao, lasa manambonimbony tena. Rehefa mahazo an'ireny toeran'ireny, lasa manambonimbony tena. Misy zany eo ty zavatra ty hoe ore olona tonga de alao ahitsy ary tonga de mahitsy be fitenenako. Tsy vao androany ny zany atao hoe mouvement de franc-maçonnerie zany no idiran'ny devoly tonga nararotra ary anapotika ary animba zavatra. Jereo tsara fa maro ny scandale ary tena lasa misy olona tena kivy mihitsy hoe zao manko ny olona hiditra franc-maçon zany dia fidina. Tena fidina ao anatin'ny fiarahamonina. Ary ny olona hoe maçon na frère raha ny tokony tena izy tsy afaka amin'ny se dévoiler ary tsy afaka miteny hoe izy na ianao koa tsy afaka miteny namanao hoe izy liry. Da aloha tonga de teneniko fa za tsy izy. Fa saika tafiditra fa tsy niditra. Satria za koa aloako tonga de manompo an'Andriamanitra direct tsy mandalo amina zavatra hafa. Na nakany am-piangonana rehefa savolaina vao nakany. Fa rehefa hitako hoe io ny vavady de nandeha.
tonga zany dia mazava zay. Fa zao kosa nefany tsy maintsy jerena ny zavatra lafy tsara nisy lafy ratsiny amin'ilay zavatra fisehoan'ilay zavatra. Mazava aloha fa raha ny obédience anglo-saxon dia ny livre sacré voalohany indrindra dia ny baiboly. Dia tafinareo manuel jereo zany a tsy fleury mety misy tezitra amin'izany zavatra teneko zany nefa tsy maintsy lazaina marina tompoko. Dia io manko fa mivadika Bobby. Tsy mivadika. Jereo tsara fa amin'ny obédience anglo-saxon dia tena déclaré tena la base. Le livre sacré, c'est la Bible. Et la lumière, c'est la recherche de la sagesse. Quel est jeune? Fa tsisy resaka noir ao. Fa rehefa nandeha taty aoriana dia nisy nanita-tsaina. Tadidiko nisy olona zay maty. Franc-maçon izy. Olona ambony zany. Dia tena nanafatra onga arainy hoe tsy entana any am-piangonana. Dia hoe amin'ny rehefa mody masoandro vao miala ohatrany ny ndrazana dia zay vao asitrika. Dia za mo olona mba fantatra ilay izy za tsy hoana. Sao dia mifiratiny dia volony zany. Miala atsiny aho ana mpinamana akaiky tony tsy andeha hoany aho. Dia tsy nandeha aloha. Iza nisy hoe maty ianao dia tsy andalo fiangonana fa dia mbola misy condition koa amin'ny 10:00 vao aterina. Franc-maçon hono izy amin'io. Zay le fantarana tena jereo tsara tompoko. À la base ny tantara zany atao hoe franc-maçon zany. Fa zao ireto obédience anglo-saxon reto no tena malaza. Dia lasa satria rehefa le fidividina le olona miditra ao dia tsy maintsy misy olona foana mitondra an'ity n'importe qui ty. Dia tafidiny devoly ihany ny zavatra. Aloha tonga dia tsorona ohatr'izay. Izy tonga ao. Eritreritry ny ampanankarena ny tenany izy. Or le zavatra tediavinao anatin'le izy, c'est l'humilité aloha voalohany indrindra. La sagesse. Miaméliorer ny tenanao anao. Comprendre le mode de fonctionnement du Seigneur. Ahoana le Andriamanitra? Ahoana zany Andriamanitra zany? Ahoana ny fomba fitiavany ahy? Ahoana ny fomba hanipoko an'Andriamanitra? Zay le recherche. Ary rehefa miresaka dia tsy mila mitabataba fa mangina, calme, à l'écoute, humble. Misy namako zany fantatro zany ankoatrany hoe recherche nataoko. Fa reo jamais nitarika hoe ndao la hiaraka aminay. Non. Fa mba hitako amin'ny toetrany dralatsy le fiainany. Tozako hoe tsy mety kosa le izy. Nisy gasy mety izy vazaha zay. Niantso aho izy. Tamin'ny fitondran-drajoelina. Dia ozy izy mantsy tsindriny aho. Tena tsindriny le ry mihitsy aho. Ozy izy mantsy hoe c'est nous le pouvoir ozy izy. Ouais. Nous avons un Scopia. Mais tu comprends pas, c'est la franc-maçonnerie. Tu n'es pas membre de la franc-maçonnerie, tu n'as pas le pouvoir. Ah bon, ça s'utilise comme ça s'emploie comme ça, mais ouais. Eh ben oui. C'est pour atteindre, c'est pour avoir le pouvoir, mon vieux. Et moi, je lui ai dit, tu es loin du compte. Seul le pouvoir appartient au Seigneur.
C'est une tenue qu'on a acheté. Et si tu continues comme ça, ouais, je vous donnerai maximum maintenant au pouvoir. Ah, tu verras aussi, même Sarkozy est avec nous, tous les francs-maçons de la France. Allez faire ça. Tu dois te calmer aussi, parce que sinon tu auras des problèmes. J'en ai tout mis à tourner. Tu dois te calmer, sinon tu auras des problèmes. Ah, je continue. Hein. Vas-y. Ouais. Je n'ai pas encore 8 ans. La sapole toronda, ratuel là, manarakan. Tu que t'es un homme, mis karazanul, l'autre zan, mis donat les structures ici. T'es yid. Ana le bien ni. Ambaindain ni. Fananan. Arriu tena tsisy atadaminy io, tsisy pitié io. Fahatramy famonon'olona de mandeha io. So teneniko anareo. Talohan'ny idirany Andry Rajoelina ny virenany. Tamin'ny 2019, 2018, 2019, dia niditra membre amin'ny franc-maçon izy. Zay ny le izy. Zay ny le zavatra. Taty an-tafy io. Zay ny le zavatra. Tsy le lozy no manao ny ataony. Fa les individus, ils sont 4 ou 5 là-dedans, ils font des conneries, ils font des grosses bêtises. Déjà izy efa any amin'ny voalohany hoe ny baiboly ny loharano fampandrosoana ho antsika c'est la lumière. À travers la sagesse de Salomon. Ça, Solomon. Mbola nisy nanitatra ihany taty aorina. Antsika manao franc-maçon tsy ampidirina amin'ny finoana. Tanareo amin'izany le izy. Acte isolé ça, ino izy teo? Organisé. Zao teneniko anareo. Ny fitondram-panjakana toko tsy miady amin'ny franc-maçonnerie. Aloha azavo zay resaky zay. Ary nareo franc-maçon koa tsy kopy amin'izany. Fa manao amalgame nareo anatin'le revy. Tsy rehefa misy olona voakitika na voasambotra ny olonareo. De mieritreritra nareo fa nareo no edin'ny fanjakana. Matomy fanjakana misambotra an'ireny olon'ireny de misy antony. Misy antony ary tena misy fotony ao. Tsy afaky niteny zavatra maro aho. Tsy afaky niteny zavatra maro aho. Fa mbola ho avy ny fitondram-panjakana hanao conférence de presse, hanao déclaration hoe zao aby ny tratra tamin'ireto olon'reto. Fa raha ohatra nareo zany mieritreritra hoe miady amin'ny franc-maçonnerie ny fanjakana, de nareo mihitsy ne zany ny tompona andraikitra e. Organisé ne zany le izy e. Maninona nareo ny mahamana. Fa tsy any le izy. Alao azava le resaka. Tsy raha misy olona 3-4 voasambotra aminareo. Zay manko le esprit an'le maçon zay. Fampiaro amin'ny ratsy. Fa tsy mba ho fampiaro amin'ny tsara. Hoe rehefa misy namana voadona zany, voasambotra, totakely nanao détournement io tsy maintsy avotana. Tsy maintsy avotana. Zay zavatra hoe évolution-n'le franc-maçonnerie taty aorina zay. Any misy boy zay tena mahatsiravina any amin'ny resaka amin'ny namako zay. Ny papany c'était un grand maître. Tena olona tena hoe
humble, tsy fantatrao mihitsy eo ty rangaty iny grand maître ty franc-maçon ty olo ty, tsy fantatrao mihitsy fa de jany tena olona hoe serviable, manampy olona raha misy tena hitako tena niny ty izy teo tena valavana ambony manarina tena misy raha matoa vaky pneu navotany jany izy am'le tomobile de navotany nanampy teo izy tena osa hoe tena ty rangaty ohatran'izany iny tokony hoe modèle na franc-maçonnerie manampy eo amin'ny fiarahamonina fa tsy vesatry ny fiarahamonina fa ty le zanany rehefa tao am'izay ty le zanany raikakiko anao geste raha ny tanàna zao za franc-maçon misy zany za franc-maçon de misy olona aloha tsy afenina tonga de matahotra misy olona tonga de matahotra satria tsy afenina fa any amin'ny fitsarana any feno misy amindreo police reo koa hoe misy fa tsy voatery le franc-maçon lerinao fa tsy voatery zay le izy sahirana zany lasa sahirana le fiarahamonina ao anatin'ny adalan'olona efatra na enina na olona ray any a distance any ambadimbadiky any mipiloté an'le revy c'est ce que j'appelle la main invisible mais tout à fait visible fa nahoana rehefa lahy mitondra tsisy kidina mpinonjantsony fa rehefa tsy eo lahy de mitseo dolo de atsangatsy aman'orany ty afaka mijoro vavolombelona am'izany ngahery rajonary mampianina afaka miteny afaka mitantara an'izany izy et je me demande pourquoi il se tait et tamin'ny androko ane tena nisy an'io koa fa jamais on a atteint le cerveau du moins ils ont atteint le cerveau tout en sachant que les carana victimes mahafantatra hoe izy le cerveau satria rehefa mandeha le essence zany le vola au détriment ny autorité zany ary le volany apetraka atondra la telefôna fa raha vao milaza manam-pahefana nareo de maty nareo satria fantatra fa milaza nareo matahotra le karana ateriny any ny vola zay le izy zay noho ny tonga teo amin'ny pouvoir lalahy tonga de nijanona ny kidnapping par miracle karaha nandeha ny teny hoe tsy miady amin'ny nofo amandratsika mba tsy hanonana an'le anarana mba tsy isin'ny olana tsy ametrahana polémika be hoe ahoana ary zay ihany koa nolazainy ny soratra masina rehefa devoly de devoly miady amin'ny devoly tsy maintsy vavaka aloha voalohany hoy le ray aman-dreny zay miresaka tamiko maly zao ry zanako kosa zay miady mivavaka ozy izy ny devoly taitra be tena marina zany ny olona miady manao vavaka mahatsara an'le firenena manao vavaka mahatsara an'le vahoaka malagasy manao vavaka isin'ny fandripalemana fa misy olona mahasaha miady am'ireo olonreo reo olona mitondra bavaky reo mandoto sy manasotrasota tena marina zany olon-dehibe no ny tena zany farafakely ny 7 taona tao anatin'ny fanompona farafakely io ny taritako ny saitsika malagasy zany hoe ity zavatra ty manko mety anahirana tany amin'ny andronay zany tam'izay mbola kely de nisy hoe pakafo teny akady fotsy teny manko ny dadabe anay no mipetraka zany de ndraindray zay zay koa fa mipetraka teny moa zany momo
Dia tena tsy azo andalovana mihitsy hoe ianao mandady seul eo amin'ilay hoe kalista. Io toerana kalista io zany dia toerana mpakafo. Ao ambadiky ny ambasady ny Egypte io. Dia ao amin'ny toerana io kalista ao mpakafo. Dia matahotra ianao dia tsy mivoaka. Ohatran'izay koa ny zavatra créena amin'izao fotoana izao. Tsy mifaditrovana. Ny ankizy na dia vakansy sara tsy afaka nivoaka amin'ny trano. Andeha vakansy koa tsy afaka mimody harivariva mba mandeha eny amin'ny bôra, mba mandeha eny amin'ny plazy. Misy olona mibaiko an'io zavatra io à distance. Ary misy olona koa enina dia any amin'ny prison raha mbola afaka mibaiko an'io satria mbola afaka mampiasa telefony ireny olona ireny. Tsy voatotoana amin'ny fananana. Zay ny mahatonga ana miteny amin'ny fitondram-panjakana hoe nationaliseo fananan'ireo olona ireo. Any any ny fanakendanan'ireo voalohany indrindra vita ireo amin'izay fotoana izay. Jereo ny tantara an'i Pablo Escobar. Ny financier-ny rehetrarehetra no nopotehana sy ny samborina dia voatery tsy maintsy niakatra tanàna i Pablo Escobar dia nisamborina fotsiny. Vonoina ohatra ny namono dokotra namono azy. Amin'ny tsy ampoizina. Izy mbola nieritreritra hoe invincible. Fa rehefa nakatra izy aka vola tatsy, efa voasambotra le tao. Lasa ndray izy naka vola tatsy, efa olo-kafa mipetraka amin'ile trano rehefa voasambotra le tao. Or ao amin'io trano io misy an'ile vola ao ambadiky ny rindrina. Tsy afaka maki ny Escobar. Ka rehefa nationalisé ny fananan'ireo, tsy zany hoe liquidateur judiciaire zany, fa tonga dia nationalisé. Bien mal acquis, fortune illicite. Rehefa izay miainga aloha, marina fa manambola be izy amin'ny compte bancaire any ambadika any. Fa reny ndray fomba hafa amin'ny fanaovana an'ireny. Tant que tsisy vola nareo fanjakana, ahafahana manenjika an'ireny. Dia or nefa ny vola tokony ho azonareo amin'ny fanaovana nationalisena an'ireto actifa, reto bien immobilier na mobilier, an'ireto olona reto. Feny. Mba mandinilo ary mba manaova fanadihadiana hoe fa maninona no voasambotra rehetra olona rehetra fa tsy voatery miady aminareo ny fanjakana tompoko. Diso tanteraka zany, ary aza ampidirinao ny zavatra diso ny fitondram-panjakana satria tsy izay le izy. Tsy miady amin'ny franc-maçon ny fanjakana. Fa marina, franc-maçon efatra nefa voasambotra any acte isolé ça organisé par une personne, mais isolé par rapport à la franc-maçonnerie. Zay. Raha manohatra ny vavaka ianao, dia taddio fa ianao mihitsy le devoly zany. Zay tsy miteny hoe olona tsy manana fahadisoana zay. Olona tsy manana fahadisoana ny fitondram-panjakana. Fa zay mihitsy nanaovana vavaka. Zay mihitsy nanaovana fangatahana famelan-keloka. Ka raha enjehana amin'izany zay, tsy olana aminay mihitsy. Tsy olana aminay mihitsy. Mitoy ny asa. Zavatra tena nahafinaritra ary zaraiko aminareo. Ny nahita ny Marc Ravalomanana. Président Marc Ravalomanana.
Ifandray tanana ary mifampiresaka tsara. Tamin'ny Andriamatoa, Mikael Randrenindrina, Pierre Rem, fampatsikitsiky tsara. Zany no tokony mazy iseho a Madagasikara. Za moa dia nanontany araiza ny hafa. Fa naninona ny hafa no nanava-tena. Fa nga tsy fotoana amin'ny firaisan-kiny zao. Nga tsy fotoana amin'ny firaisan-kiny zao. Fiarahana miora amin'ny Malagasy. Sa hoe rehefa an'ny hafa dia tsy olana. Sa hoe za framason ka tsy afaka makeny. Solidaire amin'ile namako efatra voasambotra. Manahira. Ka zay ny afatra. Tsy miady aminareo ny fitondram-panjakana. Fa jereo ny manodidina anareo. Dia atoloro amin'ny fitondram-panjakana. Rehefa hitanareo fa tsy mety. Aza mindray tsy kombakomba amin'ny olona meloka amin'ny zavatra ataony. Sy manapotika fiarahamonina. Fa tsy zany ny tanjon'ny framason. Tsy zany. Veloma tompoko. Mandram-peona. Sambo tahin'Andriamanitra tsika menakavy a. Nakaizy izy teo. Aza miala. Ato tapahako le izy atao amin'ny iny izy teo. Atao amin'ny YouTube tapahana satria tsy mahenira ry zalahy fa atao amintsika kosa. Tanareo a. Azoko ataoko no mirehare. Mba azonareo an-tsaina ve fa ty fandaharana teny efa handray 10 taona zao. Efa tany amin'ny 2017 ane ty nanomboka. Volana Jolay, io tadidiko tsara. Volana Jolay 2017. Matoty maharitra hatramin'izao. Dia misy cohérence ny zavatra tenenina eto. Ary matoty misy olona tena hoe mpanaraka ary miondana mihitsy. Hoe le raha matoa zay hoe zaho izy tena tsy tia anao mihitsy. Ka maninona tia anao a? Ka manaraka ny vadiko ao izy. Io vadiko isaky ny maraina makadoso izy dia enao no lefany eo dia mitatatatotra n'iny taitra dolo zay menakavy. Avy indray no anankiray akama zay. Zaho rahalahy tena tsy mety amiko mihitsy anao izy. Io vady io miondana, io vadiko io izy miondana anao mihitsy. Ankalany zay ty fandaharana ty. Ianao zany a tsy hoe isaky misy zavatra miseho ianao dia mampiseho ny tsy maintsy analyzy hoe tena marina fa misy partialité amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Fa za fa miteninareo raha vao misy tsy mety ataonareo, izaho mihitsy namoaka azy voalohany. Efa nitenanareo an'izany. Ary tsy afiniko anareo fa rehefa misy tsy mety dia manoratra. Hoe ty tsy mety, ty zao, ty zao, ty zao. Zany hoe miova zany le fomba fanoerana. Raha misy tsy mety. Fa tsy hoe isan'andro anao isaky misy mpitondra dia toerinao foana. Isaky misy mpitondra dia tsy efa ianao kosa miadala amin'izany fotoana zany. Raha ohatra anao isaky misy mpitondra dia toerinao foana, dia ianao zany tsy mahita rirana mihitsy. Zay manko ny probleman'ilay olona mitady toerana. Rehefa tsy mahazo toerana izy dia lasa mpanohitra. Tena marina zany a. Tany afaka manonona anarana an'izany. Fa tsy fotoana an'izany zao. Rehefa tsy mahazo toerana ry zalahy dia lasa mpanohitra izy. Ianao matoko? Ndao.